Tendiny fahadimy tsika atsika hagnazava bebe kokoa zany amin'ny mahatany voafidy ity Madagasikara antsika toy. Antsika rehetrarehetra dia samy miaiky zany fa miavaka amin'ny tany rehetra i Madagasikara, na amin'ny resaka toe-karena, na amin'ny resaka filaminana zay, na amin'ny resaka zavaboary, amin'ny raha jiaby zany hoe miavaka i Madagasikara antsika ty. Ary ankafizin'ny vazaha misy zavatra eto Madagasikara tsisy any ivelany. Midika zany fa tena hoe hafa ty Madagasikara ty, midika fa tena hoe tany voafidin'Andriamanitra i Madagasikara. Ka tsy mahagaga zany raha toa ka hoe hapetraka an'i Jehova eto ny fanjakam-pisorona izay fanjakan'i Jesosy Kristy ho enti-maharaka tantan-draza mandritra ny herintaona nanomboka amin'ny 2019. Nanomboka amin'ny 2019 avy izao Madagasikara dia voatendry hipetraka eto Madagasikara hitondra ny fanjakam-pisorona io. Voafidy Madagasikara, voafidy tsika malagasy araka ilay voalazan'i Petera voalohany toko faharoa 27 hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona lain'Andriamanitra ho hain-tenany mba hanambaranareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina fanjakana republikana ho any amin'ny fahazavana mahagaga fanjakam-pisorona. Zay voafidy zany tsika io ho firenena masina, itsika malagasy ho hamasinina hitsehanan'i Jesosy Kristy amin'ny rano lanitra aorian'ny arivo-taona. Ho hamasinina antsika mandritra ny arivo-taona, ho voavonjy ny vahoaka malagasy, ho sambatra antsika malagasy. Tena tsika aloha sambatra saky milaza hoe sambatra antsika gasy hametrahana izay fanjakam-pisorona izay ho lasa firenena masina tahaka ny Israelianina. Zay no hamasinina ho an'i Jehova fa rehefa tsy nanaiky an'i Jesosy ireo dia nafindra taty Madagasikara ny fanjakam-pisorona araka ny voalazan'i Jesosy hoe rehefa tsy hahavokatra ianareo dia omena ny firenena mahavokatra ilay voa io. Nomena antsika malagasy ilay voa tsara dia ny fanjakan'Andriamanitra. Namokatra antsika malagasy dia lasa fanjakam-pisorona, lasa fanjakan'Andriamanitra. Ka magnentana antsika jiaby tsy lainga, tsy politika ity zavatra ataon'ny Marika Tanindrazana ity fa zavatra efa teny fikasana ho antsika hatry ny ela, ka dia magnentana antsika rehetra mba ho resy lahatra, mba hitodika amin'ny Marika Tanindrazana hifidy an'ity kadidaan'i Jesosy atao amin'ny Marika Tanindrazana ity. Ary io na lany tsika io na tsy lanintsika io tsy maintsy izy foana mitondra ty firenena malagasy ity. Zay ny hafatra dia misaotra antsika jiaby.